zany miara-miasa ary hoe zahantsika raha manao fihetsiketsehana takan'izao ohatra ny STS zany dia tonga marobe koa ny SVM sekolelady sy ny sisa rehetrarehetra mba ho fifandotrona antsika raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny taona ho avy iny koa zany dia iray amin'ny tsangam-bato ny fanoratantsika ny tantara ny fiangonana ary anisan'izany ny tantara ny nitsanganan'ny sampana samihafa raha sitrapon'ny tompo impira zay zao nyteny an'izay raha sitrapon'ny tompo zay dia feno 10 taona koa zany sekolelady amin'iny ho avy iny amin'ny taona ho avy iny satria rehefa nitsangana ny fiangonana dia tonga dia efa nisy ny sekolelady dia nikaroka ny tantarany kely daholo zany zao ireo sampana ireo fa ho an'ny sokototra anay sy ny sakaiza kosa dia feno 4 taona 5 taona zany zao fanokafana natao tany Bolobi atsangano tany an'izay tany Bolobi revesitsika tany Bolobi afafay zany filoha atsika iany tsy maninona fa zao eto zany tsika mamarana azy dia eto zany tsika manovokovoka famaranana ny 5 taona ny STS nio ary araka ny fandarana teo dia aladiny sampana mpanazava stily kio dia zay no vidianana ny titoerany ity dia ohatra mba tiako le fanaon'ny olona hoe ndo mba ifampiaraby eo amin'izay takatry ny tanany eo tratra nyty 5 taona teo dia mba fampiaraby eo zany ndo zay takatry ny tanana ataovy tanana vy ampianary mihitsy le tanakavy ohatr'izao zany ohatr'izao lefa izy ataovy amin'iny ny fampiarabitsika jereo nge zay sy filohanay eto hoe filohantsika ohatr'izao zany le izy ohatr'izao ataovy ohatra an'iny zany tratra le mba 5 taontsika mahafinaritra zany dia mba ho tratra 5 taona manaraka indray zay ny firariana zany eny ary sady akambatsika zany ny aladin'ny skoto sampana mpanazava stily tilitra anainy mpanazavatra anainy ary isika sakaiza zay zany tsika reto dia akambatsika koa ny loha hevitra hoe mandrasa ho avin'ny tompo dia ny safidy aho ry avako ny safidy aho ny petera voalohany toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 dia sokafy eo foana fa izao mantsy le izy na zao indray ny loha hevitra stonina avy amin'izany rehetrarehetra zany hoe ny fiainana amin'ny fahamasinana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo avy ireny hoe ao tsara mihitsika rehetra zany mahafinaritra zany dia zao ho zaraiky telo io raisina daholo zany andiny voalohany ka hatramin'ny 5 fa ho zaraintsika telo izy milohany zany dia zao tsara hainy no miresaka ny atao hoe fahamasinana inona moa zany atao hoe masina io zany afaka iteny eny inona atao hoe masina tonga dia teneny mafy voatokana zava-dehibe mihitsy zany misy masina be dehibe makely eny amin'ny rehetrarehetra eny eto voatokana dia voatokana eo zany tandremo tsy azondaovana maloto zay zany misy PDP misy fotokazo ohatry zao dia io zalahy hoe masina io amin'ny Andriamanina ihany dia masina io zany fa itsika masina ho anisa voatokana ho anisa ho an'Andriamanitra no ny rahany Jesosy Kristy ary asa fanahy masina voatokana ho an'Andriamanitsika dikan'izay dia mitokana koa zany ny fiainana ary zay natsarovana mihitsy anty skototra anay sy sakaiza ity satria ny skoto rery no mahana fanamiana masina anaovana isaky mivory dia manomboka amin'inony zany manomboka amin'le feitenda dia mandeha amin'ny raha ny tokony izy dia tokony nanao sorta tamin'ity androany ity fa adino le izy nyresaka izay sy neny tamaraina ahoana ary neny dia ohatra ny hafafa koa dia zay afafy ianao raha anao sorta hitany rehetra ary isary rehefa avy eo ngamba tena gaga ny olona rehetra fa naninony ity fa masina ny mpanazava ny tily manao an'ireny fanamiana ireny ary entiny manompo ny tompo ary entiny miaina sy mivelona amin'izao fiainana izao ka ahoana ary ny afatra apitaina ao anatin'izany le hoe ny fiainana amin'ny fahamasinana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo ary ao anatin'izao 5 taona ny skototra anay sy sakaiza eto amintsika izao ho eo teo zaraiko telo izy ny andininy fizarana voalohany andininy voalohany sy ny andininy faharoa tsy maninona foana fa vakio araka amin'ny baiboly misy any aminareo eny
fa ny anahy moa ty zany a le fanotsiana fahenina de vakina araka izany izy no vakina mafy ary amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany sy faharoa koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia mba raiso mba ho fiadinareo koa izany saina izany fa izay niaritra tamin'ny nofo dia fantsahatra tamin'ny ota mba tsy handanianareo ny andro lasa sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Zay zany aloha voalohany dia omena lohateny zany io hoe zany ny fiainana amin'ny fahamasinana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo zany voalohany dia manana ny toe-tsain'i Kristy. Inona zany? Hitantsika eto izy hoe niaritra mafy, niaritra tamin'ny nofo. Raha tsy niaritra tokoa ane Kristy ka tsy ohatra an'izao tsika. Inona daholo izay mety fanaitainana niaitra tamin'ny Kristy raha amin'ity nofo ity? Alaharo izay mba mety tadidinareo. Izy naninona? Teny an-dalana aloha zany dia le mivelesina. Dia avy eo nasiana satroka tsilo. Dia avy eo fatsiany alahatra ary farany. Le fampisoana divay zany tsy dia eny tsy nampangifiry nofo ina nampangifiry any satria nona izy nangetaeta. Fa le inona? Le fonina ny lany voany. Zay zany no ataony heretan'i Kristy mba haninona? Mba hitondra famonjena ho ahy sy ho anao. Dia zay koa zany lay ianarantsika izay toe-tsaina izay hoe be dia be ny mety tsy te hiaritra ny mangirifiry amin'izao fiainana izao. Mety be dia be ny te mba hampiadana ny nofo amam-panahy amin'izao fiainana izao ary mety tsy ratsy zany. Fa zao anefa neny Kristy ny tanjony eto dia tsy hanota. Hitantsika mibaribary eto zany. Ary indrindra ho iaho hoe hitondra famonjena ho an'ny isika zao tontolo izao zany. Noho izany zany isika rehetra lesona voalohany sadiny amin'izay tsy hanana an'izany fahamasinana zany tsika raha tsy miaritra e. Zay zany. Be dia be zany ny zavatra azo atao amin'izao na be dia izy tsisy olona zany mandana amin'ny 10 alina androme 10 alina vao mody e. Tsisy olana mihitsy zany ho any daholo izay hohanina any atao tsisy miraharaha zany. Azo atao zany amin'izao fiainana izao. Fa isika miandry amin'ny fahamasinana ny fiavin'ny tompo dia miaritra. Zay miaritra ihany ozy le hira? Ny tafa zay mihitsy zany tsy hainareo kay le hira iny fa tsy maninona zany. Zay miaritra ihany ny tafa, zay miaritra ihany ny tompon-daka. Zay zany ny hira iny. Ry havako, miandry ny fiavian'ny tompo isika. Ambaran'i Jesosy eto fa izany toe-tsaina izany ny tokony hananantsika rehetra. Ary tsy sambana hoe tsy ny tily, ny mpanazava, ny skoto ihany. Fa isika tsirairay avy dia manana an'izany. Ary zao tsy hanana mihitsy. Zany hoe miaritra zany ianao raha tsy manana fitsipim-pitondran-tena. Ianao manokana autodiscipliné zany. Ianao manokana araka ny teneniko teo betsaka ny azo atao hoe asa matory raha tsy amin'ny telo maraina connecto foana satria agogo no ifi. Libre ianao zany le izy. Fa izao miandry an'izy ianao amin'izay. Haiko zany aloha le izy. Be dia be ka tsy maintsy manana fitsipim-pitondran-tena aloha. Ary zay ny tena isaorana. Ny tompo ao anatin'ity sampana ity. Fa manana ny fitsipika. Ary samy manana ny fitsipika folofolo avy na mpanazavana ny tily zay. Zany ny mandrefy. Ary indrindra ny zavatra atao rehetra dia ho amin'ny tombotsoan'ny namana. Dia toy izy. Ny hafa dia an'Andriamanitra tanindrazana. Zava-dehibe zany ampatsahivina amin'izao 15 taona sampana mpanazava stily izao. Ary indrindra ry havako dia hoe inona no heretantsika mba azahoana manatanteraka an'izany. Fa raha misy hafa mila vonjy eo nefa ianao manambola hividianana gote na koa manambola hividianana zay anaovana izany dia tsy maintsy mba alefa any dia mba miaritra ianao zany. Zay zany le izy. Mainka moa fa ny asan'Andriamanitra mandeha atao amin'ny fiangonana. Misy zao teo zao hoe club Samuel mba valopy indray nangatahany zalahy amin'ny zao zany tsika dia efa manangona manana valopy tsirairay. Zaho miteny anareo fa raha amin'ny alady faharoa anareo vao manana valopy dia eo ny tranony. Zao dia efa mba andefa aso kely 500 amin'ilay valopy eo, andefa aso 100 francs amin'ilay valopy eo. Mandra-pahatonga zany alady faharoa zany izy efa mba mety mba mibotsimbotsina ihany. Zay zany izy tatsorony tompo e.
izay le hoe miaritra miandry ny fiavian'ny tompo isika eny ho an'ny tenanao fa inona koa indrindraindrindra ny ho an'ny hafa zany manana n'izany fitsipitondrateny zany zay vao tafavoaka zany tsika ary zany hoe averiko tsara fa jereo ange fa ny sampanampanazava stily zany tsy de brahe zany zay zany tena misitrika mihitsy zao za nahita ny tsangana kely fa mba tsy nanina koa ry pastery ity nohatra mba nietsiketsika tamin'ny tendrano ty no ny aty ananina angamba aty amin'ny lasabliera jereo fa na nivozin'ny akanjo aza jereo kely ny tonton manovosoany tena za nahita ny enseho tamin'ny maraina fa tena nasitry ny mihitsy reklo zany hatramin'ny fanamina misitrika mihitsy koa fa tsy hoe de brahe iny azy zany fa ohatran'izao fa betratra ohatra zany tsy tafity ianao amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo raha tsy manana n'izany fitsipitondrateny zany ary mifidy koa indrindraindrindra zay hanananao fahamasinana manomboka amin'ny kely indrindra le resahako teo zany aza miandro hoe tsy maintsy ohatra anay sary indraindray aneo ary efa mahita ny loatra anay amin'le sapana fifoasana telo de ohatran'izany be misy de tianao tsy haiko zany lizy tonga de vibra daholo vatana rehetra matao ohatra ny devoly tsy maninona zay zany lizy fa asehoy amin'ny kely indrindra amin'ny fiainantsika ry havako zany fa tsy tenenina fotsiny ary indrindra zava-dehibe so fa fahatsika miara-metana indray hoe 5 taona ny fiangonana araka ny nambarako teo mana fitsipitondratena manao zay asony namana na ny hafa firenena tandrana sisy ary fiangonana ao anatin'izany ary indrindra tsy mandeha eny amin'ny toerana zay hita fa mety hampalavo anao be dehibe ny restomakia any akaikinay ihany tena be dehibe mihitsy tsangany hoe dolo renekenina ry box ry zay mivady indray andro na isa tary amin'ny maki resto tary akaikinay ty fa misy labera karazany folo kay hatramitry corona izy dolo le tadiditsika reny ny tsy tadidiko hoe tsy tadidiko tena tsy tadidiko tatara zany aza mandeha any amin'izay toerana hitanao fa anjakan'ny ratsy le havako fa raha tsy zany tsika eo ny raisiny ary farany tsy manaiky ho resin'izay mety hoe akamona ara-tsaina ara-batana ara-panahy mety lafiny samy hafa rehetrarehetra misaotra ny tonton manovoso ny lazany raha teo fa tongotsika raha ny estes rery tonga tany abolobi de teza dolo le nytanysainao teo de nandeha fontsika zao tsika tonga tiako tonga teto mbola nanao fangala-periko arive sary zahay resy tao fivoriam-behivavy fotsiny zarery ve no tonga eto lehilahy ty fa mbola nytantan'ny tompo ianao de tonga eto amin'ity toeranyity zany noho izany le avana de zao tsy maintsy mahana fahazotoana koa tsika voanana zany sainy kristy zany ary raha kambany rehetrarehetra reo de inona masony tenanao ary inona masony hafa mba ahavoavonjy azy fen'izay voalohan'izay zany ny amin'ny hoe manany toetsainy kristy de ambarany tokoa fa tsy mandany laniny fotoana iainana tsony zay le andinin'ny faharoa tsy andanina ny andro sisa tsony zany fa anaovana an'izay sitrapon'andriamanitra ry avako lanio amin'izay mahasoa ary mahasoa amin'ny fiainantsika indrindra ny lafi ny ara-panahy fa izany no fahamasinana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo ry avako zany rehetra zany de mampiverina tsika any amin'ny tantarany Zefania teo Zefania io zany anisany miavaka amin'ny mpaminany satria manana razambe etompianina izy zany tsy tena jiosy hoe tena ingiriny Zefania ary de zany koa no teneniny amin'ny firenena Zefania tena miteny amin'ny firenena rehetra ary indrindra ny amin'ny voakan'Andriamanitra de hitantsika teo ny Zefania toko 7 zany indrindra ny andininy fito tapany farany hoe aza manao tahaka amin'ny firenen'ny Joda tamin'ny andron'ny Zefania rehefa zao ny fomaraina nanao zay ratsy rehetra izy vonfo izy zany de fa zany ny ao an-tsaina tena ratsy zany tsy zany ny toetsaintsika ry havana tsy zany no fahamasinana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompoko dia mahereza ry havako ary atriketrehako le hoe fahazotoana amin'ny lafiny rehetra teo amin'ny fahazotoana io zany de natsiaro toko misy ran'ny mpanazava stily zay ty loha tena manao anazy hoe miaingana ratsy ny andro sakaina avokoa tena zany hoe tonga tatina hoe de ny ainatsika lizy avy ny orana tena ny ainatsika zany le izy
zarainay aminareo zany misaotra ny tompo fandraindray niendry any no anarina tonga taty zany tsika vonintsika rangahy tsisy akanangatanana io zany vonintsika ninona iandro ny fiavian'ny tompo amin'inona amin'ny fahamasinana eto zany ve ndao ary ifindra ndray tsika amin'ny faharoa zany inona ny faharoa ny andininy fahatelo a dia ny fahefatra karazany teteza mita amin'ny toy amin'ny fizarana rehefa avy eo fa ndao ny andininy fahatelo sy ny fahefatra indray a no iarahantsika mamaky ry havana andao ary a vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa izany iaho vakeo amin'ilay baiboly aminao any fa ny anahy zany ity le fantsiana fahena ndao ary fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny sitrapon'ny jentilisa tamin'ny nandehananareo tamin'ny fanaraha-po amin'ny ratsy sy ny fandriany ratsy sy ny fimamoana ny filalaovan'ny ratsy ny fisotrotoka ny fampodisampy izay fady indrindra amin'izay dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanarana-po amin'ny ratsy zany ka teneniny ratsy lefa efatra iaho a sady tafiditra ao amin'ilay fizarana faharoa no tafiditra ao amin'ny fizarana fahatelo sady farany zany a andininy fahefatra ka hatramin'ny faheniny io indray zany dia mena lohateny hoe ny miaina amin'ny fahamasinana eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo dia mandao an'ireo fomba mampanao ny jentilisa na fanao ny jentilisa na tsy nitondra ho amin'ny fahamasinana zay hanaovantsika azy mandao an'ireo zay ny dikan'ilay teny mihitsy hoe ampy izay dikan'izay zany tsika reto tsy olona masina hatrany akibondreniny daholo fa mba samy mba nanandrana zany tononiko teo zay zay loha fa mba nanandrana bebe any efa nisy an'izany fa zao hoe raha iana amin'ny fahamasinantsika androany fa firenoany 9 novambra atovy ampy amin'izay zay vita tany na tamin'izany alaninao tany na ino na atovy dia atovy vita tany amin'izay fa miara-miainga zany tsika eto andeha amin'ny fahamasinana miandry a ny fiavian'ny tompo dia rehefa nijereko izy ireo dia misy enina lista eo amin'ny andininy fahatelo mariako tsara fa misy lista koa ataony Paoly fa ty lista nataony Petera lista nataony Paoly ohatra dia inareo ao amin'ny Galatiana toko 5:7 manomboka hoe fa miariary ny asan'ny no fizangajangana fijetsejoana lista nataony Paoly reny Romanina toko 1 koa nisy lista nataony Paoly reny zany kory tsy milaza hoe avelo eo zany reny fa ny baiboly ray manontolo tsy ninona ny antsika fa reo ny lista nataony Petera fakapanahy mantsy indraindray hoe tsy voatonona amin'ireo ny anahy zany metimety ihany tetsereo hoe zay lista tsy voatonona amin'ireo dia io zany hoe anamarinanao le ataonao eny any an-trano any ataovy devoir zany misy manao ohatra hoe lista tamikatony io zay no nitoriana tany amin'ny lasablie reo nisy fatianay ity tsy tao dia nisaotranao ry tompo fa tout est permis sans être vu nanany eny ary ry avako rehefa atambatra ireo reto ngamba aloha mila zavaina kely zafady le fijejojejoana indraindray ny atsika rehefa hoe iny vehivavy iny jejojejo dia maninona manao kavina pendule tamintsika tamin'ny terminal physique pendule pesant sa le manaonao an'izao dia misy kavina daholo zay tiana asiana kavina makatsy makary fa tsy izay le fijejojejoana eto le fijejojejoana eto dia fijangajangana fampanarana-po amin'ny resaka aranofo zay rehefa mahita an'izany hoe fijejojejoana zany anao misoratra masina dia zay zany ny ao an-tsaina ao anatin'le izy dia tia koa mila resahana tsara lista fahatelo eto hoe fimamoana dia avy eo indray nefitsika mahita lista fahadimy hoe fisotrotoka tsy oatra ny zavatsara ihany ve zany fa le fimamoana tonga dia ray sotriny amin'ny teny tsotra excès de vin ao ary ndray tena fisotrotoka mihitsy tena le beverie le piprafona zay zany le izy zay ny amany any no tsara aloha resahana fetifety fa izao raha mipetera zany ny fanaon'ny jentilisa dia roa ihany zay atao hoe ampy zay dia reo le voalohany ka hatramin'ny fahadimy ireo zay akambana amin'ny atao hoe filibana zay zany ireo fanampahanarana-pon'ny nofo sakafo be
le sakafo be hitantsika zao zany fisotro ka famamona be ny inona zany daholo fandrindratsy finanankanina be mihitsy zany sy atentan-kanina sy nytoka sy ataonao rehetrarehetra eo zany ka roa ihany zany raha atao ny eny Petera ny anankiray Filipana ampy zay ary le lista farany fampotsampy ampy zay ao vienareo zay zany ny ampianariny Petera atsika zay zany ny fieny eto e de io zay hoe apio ereo rehefa tonga any an-trano any ianao fa roa ihany zany ataovy ampy zay fampotsampy amin'ny lafiny inona moa zay tsampy zay nandanianao vola amin'ny karena zay ninonao zay nandanianao fotoana nantomponao mitovy amin'Andriamanitra koa zay zany lizy ka mety hanavelanao zay zavatra atao samihafa ny hoe tokony hanompo an'Andriamanitra anao nefa tsy nanao an'izany fa zavatra hafa zany a ny sampy samihafa rehetra fa tsy le hoe tadarabe na inona ihany ry avako eto zany eto amin'ity zany le mandao an'ireo fomba mampanao zao tontolo zao na jentilisa de tsy inona akory fa endriky ny fibebahana koa zany zay ny olona miandry ny olona miaina amin'ny fahamasinana miandry amin'ny fiavian'ny tompo de olona efa mibebaka zany ratsy daholo atsika fa efa samby zany a namelan'izany a amin'izao fiainana izao faharoa dia io ambara eto io koa zany amin'ity hoe ampy zay ny fanaovana an'ireo rehetrarehetra reo dia tena fidirantsika amin'ny atao hoe fiainam-baovao zany ary zany fiainam-baovao zany efa satatra sady ny fiainana mandrakizay de mifampitohy amin'le teo aloha le miaritra mianatra ny sain'i Kristy iza moa isika tadidiko tsara zany itsoroko fahavolombelona zany tamin'izany mbola nianatra tamin'ny polytechnika tany Edeko zany any zany nisy an'izany atao hoe jamanjary zany de ndrendray ampiretina mirehitra zany le izy de nisy fotoana zany aho hoe zaho tena ohatran'ny efa tsy sotrotsony de fa mba voatandritandriko izy fa rehefa niaraka tamin'ny zalahy toy zalahy hoe tena ataovy amin'le kely fotsiny nga arak'izay niantsony ahy tamin'izany de natao kely fotsiny de tsy ampidosy de nampiana iny mamondray ihany koa ahoana koa ary zany ohatrany tena tsinady efa mba mivoadivoady ery tena mba handeha amin'izay zany mba inona ny tianambara mana fandriana tsara sika tena tsara zany na dia ifanetanety hoe ampy zay fa raha tsy miankina amin'ny Kristy tsika ry avako raha tsy ao anatsika Jesosy Kristy fa heritsaina serbosy fikasana tsara fotsiny ny tsara aloha zany fa tsy tafavoaka malemy tokoa tenofo ty miankina amin'ny Kristy vo ampy zany hoe miova tanteraka zany mandao an'ireo fomba mampanao n'izao tontolo zao ary rehefa zay de ao anatinao ny fanahy masina ao anatinao tafape tsy herin'ny tena nao fahana mandresy zany fa mbola ao koa Jesosy Kristy ary ao indrindraindrindra ny fanahy masina ry avako koa amin'izay lafin'izay zany mba azahoanao mandao an'ireo fomba mampanao ny jentilisa zay mitondra ho amin'ny tsy fahamasina sy ny sisa rehetra de fiainako fifandraisako amin'ny tompo fiainantsika tsirairy amin'ny fifandraisana ny tompo no amezan'ny tompo herenao ary ko esan'ny fanahy masina ao anaty zany ka dia maheriza ry havana ao anatin'izany izahay mpiamana ato amin'ny sampana skototranainy sisakaiza de hiaraka nafahalorantenanay koa zay anio ary izaka izahay mba handeha amin'izany satria teny faneva fahadimy taona de alay Matio toko fahadimy andininy faefatra amby folo hoe ianareo fahazavana zay zany zao de aneo katalogy zay zany zao ohatran'le manao défilé de mode hitanareo reny mba ny andro iainana sisa zany de mba ezahana indray mba hiainana amin'ireo de avelanay any daholo rehetrarehetra reo filibana sy ny sisa sy resaka fampotsampy sy ny sisa fa izak'izay hiazona ny tompo hoe hitanan'izany famirapiratana sy fahazavana zany de ampitainay aminareo koa kanefa ny zany azarahana amin'ny lopo zay sao de hoe tena iny manomboka amin'ny pastera de iny de loarahanay amin'ny lopo indray mandrapatonga an'le 5 taona manaraka engany mbolo velona daholo isika rehetra de samy miaraka amin'ny fampitatana ary havako mba andao an'ireo fomba mampanao ny jentilisa fomba mampanao an'izao tontolo zao fa reny de tsy mariky ny fahamasinana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo fizarana fahatelo sady farany de teteza mita ho iaho le andininy faefatra sy hatramin'ny andininy fahenina satria zao eto de efa milaza zany fa ireo le mahita nisy kototranainy sy ny sakaiza ohatra na isika tsirairay avy vita batisa miandro fiavian'ny tompo de ireo le gaga ondry zalahy hoe tsy nandeha tantsony fa nanenina ary tirako ty to tsy
dia sasany sa dia efa lasa pastera koa de lasa masindaranina raha masindarana satria zay le gaga ry zareo ary de mitendry zareo zao tsy maintsy misy ny andrabiraby ihany koa zany tsy maintsy misy ny teny samihafa koa manoloana n'izany hoe fivampiainana zany ka aza matahotra ary zay nentinantsika amin'ilay fizarana fahatelo sady farany andao ary vakina averenana indray ny andininy faefatra ka hatramy fahenina ryhavana ndao vakitsika mafy amin'izany de gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanarana-po amin'ny ratsy zany ka teneniny ratsy nefa mpamohan'ilay favonina itsara ny velona sy maty izy fa noho izao no nitoriana amin'ny filazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny olona minofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy inona indray ny loha hevitra nomeko azy io dia hoe aoka ahery zay zany aoka ahery mandrakarivo sika miaina amin'ny fahamasinana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo manana faherezana manokanytsika hitatsika eo zany le izy araka ny nambara teo ireo le zao tontolo zao le efa niatahana dia ireo ihany ny mety tenenity teny ratsy anevateva satria tsy ray ekipa tsy ray club amin'ny tsony dia zany le izy zany hoe eo ampiandrasana amin'ny fiavian'ny tompo isy ny zavatsarotra samihafa ary ray amin'izany mety faninjehana ray amin'izany mety tsikery mety ray amin'izany misy ane dia miandrikendry tohana fotsiny na hatramina voambolana teneninao mainka moa fa zay mpiteny tony miandrikendry tohana fotsiny daholo de tsy maninony fa zao hoe aoka ahery isika ry havako ahery isika tsirairay avy araka nyteneniko teo satria tsika miankina amin'ny tompo satria tsika miankina amin'ny Jesosy Kristy satria tsika mino an' Jesosy Kristy ary mandeha amin'ny herin'ny fanahy tsy misy tokony atahorana izany rehetra zany dia satria nahoana koa satria koa isika dia mino fa ho avy Jesosy araka ny ambary eto 5 sy 6 hitsara n'inona velona sy maty ary zay mahatsara n'ilay marika toko 17 andininy 17 ka hatramy 17 teo zany hoe le nao ny ainga vaovao le ampy za zao aza manao hoe amin'ny 10 taona nestesy a vao anao azy zany na aloha rehefa mamananjafy a vao anao azy zany fa zao araka le fanetanana amin'izao foana hoe zao de zao satria io resantsika io zany tena le fahavalonao aza zao de zao izy de efa vonona dikan'izay koa zany tsika rehetra de mino fa ny tompo de ho avy tampoka ary tsara zay nataoko ary tsara zay nataon'ny hafa de mahafinaritra eto aloha zany mahalasa saina fa iray amin'izay neva amin'ny petera de hoe zay nataontsika amin'ny aranofo no tsarainy zay le hiteto amin'ny vakio tsara soratra masiny aminao iny zany zay nataontsika ny ainana amin'ity aranofo ity zany ary tsy nagaga izy raha naome an'ilay lista be dehibe hitatsika teny am-piandohana teo ireo ry havako ny faherezantsika de tsy vitatsika rery ny faherezantsika de mila ny afako ary zany ny lana mpiara-ny vavaka ry havako izany ny lana ny sampana samihafa misy mpikambana ihany koa tena raha iza rery ny miolon'olona eto amin'ity Abidjan ty na izay mivady rery ny miolon'olona eto amin'ity tsy tafavoakatsika zany tsy mahery eo tsika voatratra ny olana samihafa koa de ao miara amin'nylofika ao fa na ny fahitananareo zao ary ho anay manokana fotsiny de efa mampahery araka andresana teo ny tompony hanonitra zay lany rehetra na ny frena ny inona misy nandeha iango sy ndraotran'izany ny tompo an'olo fa mampahery atsika zany mainka moa fa ho iaho hoe ny ferahantsika amin'ny vavaka ohatran'izao tena tsy anana fahamasinana amin'ny fiandrasana fiavian'ny tompo ianao raha miolon'olona any rery fa tsy tafaraka amin'ny fiarahan'ny vavaka ry havana amin'ny fimbonantsika masina tahaka an'izao ary indrindra any an-tanana atsika fa misy sampana dimy ireo jereo zay mety aminao arak'izay famomezam-pahasoavanao aminao midira amin'ireny fa ny faherezantsika dia ny fahatongavana amin'ireny tsaroana reo zao miara-matsiaro daholo fa ny ankabeazan'ny tily sy ny mpanazava dia mivory isaky ny sabotsy ny mamindrindra aminay dia za nivory sabotsy zany zaho alofoto zay zany ny tena mba mivory tena le mbola le kizikely nanao sorta mbola lehibe lelo reny zany de raha vao mahita ny cheftenina ohatra ny havako tsy zany de mba fahalerita zay fa indray cheftenina mainka moa fa zany any de ilasy zany ay tsy andro zany
zay mahazava-dehibe ty miara-miandry ny fehevin'ny tompo ry havana isika rehetra tsy ahery ianao raha miolon'olona rery any zany fa mila ny afy ianao mba fampahery aminao mba hahafahana miara mivavaka mba hahafahana miaraka manatanteraka ny esprit ansampana tsirairay avy zany raha fitinina ary zay ambary zay dia zao ry havako ny fiainana amin'ny fahamasinana eo ampiandrasana amin'ny fihavian'ny tompo dia ny fananana ny toetsain'ny Kristy miaritra mba tsy ho resiny ny aranofo na ny filany zao tontolo zao mitondra anao anota fa dia miakina amin'ny Jesoa ary manaiky ho tarihan'ny fanahy faharoa mandao amin'ireo fomba mampanao an'izao tontolo zao zay tsy mitondra ho amin'ny fahamasinana filibanao aho ary fijangajangana ary fahatelo mahery ianao vonona hiatrika an'izay fanindrehana sy ny zavatra atao samihafa ary indrindra eo koa ny rahalahy ny rahavavy miaraka mivavaka miaraka manompo any amin'ny sampana mampahery ny tahaka an'ireny solotenan'i Jesosy eo ankilanao reny aza mahafory havana dia irariana ohatra ny nambara teo hoe ohatratra ny 5 taona manaraka indray raha tsy mbola tonga ny tompo zany ny sikototra nainy sy ny sakaiza eto amin'ity fiangonantsika FK mahity andao ry havako andresy ny sitrapony nofo eo ambany fitarihan'ny fanahy fa anao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva mandritra ny androm-piainana rehetra mandra-piavin'ny tompo amen.